Mampalme raba antsika rehetrarehetra indray amin'ny fotoana izay fanomezana androany. Araka ny titre izay nolazaiko dia tsy nanan-kery tanteraka ny fomba nahalany ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria tsy manan-kery akory ny antota-taratasy izay napetrany tamin'ny 2018. Ato izany dia iresakitsika manomboka amin'ny page 15 jusqu'à 19 amin'ity soratra izay faneho-kevitry ny groupement des cadres intellectuels COCAIT. Tsara mampafantatra anareo fa na ohatra ka nezana no tapenam-bava ireo mpitsara ao Madagasikara, nezana no tapenam-bava tsy avela iteny amin'izao obligation de réserve zao dia misy ihany ny mpitsara sy ny manam-pahaizana izay mahasamy teny satria isika malagasy dia manana ny atao hoe liberté d'expression. Ka dia mbola manainga an'ireo namana mpitsara izay mbola maniry aneho ny hevitra ny mikasika an'ity raharaha nationalité ity mba hanaraka an'izany fa tsy atahotra fampitahorana hoe obligation de réserve, conseil de discipline sy ny rehetrarehetra, ary tsy natao anompoana olon-tokana akory ny fahalalana sy ny fahefana izay nomena anareo, fa natao kosa mba anompoana ny firenena, natao ampiarana ny lalàna. Eto izany dia araka ny tenena tamin'ny alakamisy lasa teo izahay nametraka fitoriana ho an'i Andry Rajoelina. Mifampitohy amin'izay dia ovakiko ny nosoratan'ireo GCICC groupement des cadres intellectuels milaza ato amin'ny 1.2 une plainte contre Andry Rajoelina pour haute trahison ou violation grave de la Constitution. Zay zany anisan'ny zavatra azo atao. Chacun estime que pendant qu'il était président de la République depuis 2019, en dissimulant sciemment qu'il n'est pas de nationalité malgache et du fait qu'il est naturalisé français depuis 19 novembre 2014, Andry Rajoelina a commis les crimes de haute trahison ou de violation grave de la Constitution prévus par l'article 131 de la Constitution. Y a-t-il réellement intérêt à emprunter cette voie alors que la définition de ces deux crimes pose déjà problème? En tout état de cause, vouloir déposer plainte avec succès contre le président de la République pour ces deux crimes est une simple vue de l'esprit détaché des réalités juridico-politiques dans la mesure où dans sa composition actuelle, la majorité présidentielle ne votera jamais en son accusation. Ce qui violera, bloquant indûment la Haute Cour de justice en violation manifeste de la procédure de motion de censure comme ce qui s'est passé en décembre 2022. Raha ohatra ka andeha hitory isika any amin'ny haute cour de justice dia efa mazava ho azy fa ho bloqué zareo amin'ny assemblée nationale izay mbola maro dia maro ny olony Andry Rajoelina ao izay mpanona fitondrana tsy malala izay ambony tany amin'ny resaka lalàna na dia mpanao lalàna na dia magistrat de profession azany lehibe ny assemblée nationale. Dia izy no voalohany indrindra miaro any Andry Rajoelina ao. Ny député sasany moa tsy malala izay ambony tany amin'ny lalàna dia mieritreritra fotsiny gasy ray gasy reny izy ka dia izay dia ampy. Mampitehiteny izany hoe raha ohatra ka ny mahagasy ray mahagasy reny dia efa ampy ahafana mirotsaka ho président de la République, inona ny antony anakanana ny olona izay tsy eo an-toerana tsy mipetraka enim-bolana tao Madagasikara tsy azo ilatsaka. Azonareo ve? Izaho zao efa ela be, efa 5 taona, efa 4 taona tsy ta Madagasikara. Raha io lalàna io zany tsy miatra, tonga any ara-pitso mivoaka amin'ny le 12 ny datin'ny élection ka miteny hoe za koa zany ilatsaka. Rehefa tsy ho ampiarina ny hoe tsy maintsy malagasy no milatsaka dia tokony foanana ny lalàna rehetra mikasika ny condition filatsahana dikan'izay na olona vao tonga androany ray andro izy ny tonga tao Madagasikara dia mahazo milatsaka. Rehefa tsy ampiarina ny lalàna dia ataovy an'izay. Fa tsy any aloha izao ny resantsika fa eto amin'ny hoe afaka atao ihany koa zany ny mitory Andry Rajoelina eny anivon'ny instance civile satria tsy nandritry ny Art Africaine, tsy nandritry ny
fotoana mahafloan'ny repoblika azy no nametrahany candidature na hoe zavatra nataony mandritry ny mahafloan'ny repoblika anazy ny fanafenany tsy gasitsony azy fa tamin'ny mambola olotsotra azy tamin'ny 2018 izy no nametraka ny candidaturany ho président ny repoblika ary tsy nanao ny asa ny ara-dalàna ny HCC fa nieritreritra hoe gasireny io dia afaka milatsaka. Tsy nisava izy hoe olona efa malaza honohono hoe double nationalité tokony mba jerena hoe ahoana tsara ny fondement zay double nationalité zay. Tsy nisy nalalana anao an'izany moa ny olona raha tsy zahay tamin'ity volana jona ty vao nijery ahoana marina moa zany ny fondement ny nationalité ndrajoely io. Tsy nisy nijery zany zavatra any tamin'ny 2018 nefa isika rehetra efa nafantatra efa naheno hoe double nationalité io fa eo zany dia tsy nanao ny asa ny haute cour constitutionnelle izay manao ny cour électorale mandinika ny dossier de candidature. Eto ndray zany dia andeha amin'izay hoe contestation de sa candidature à l'élection présidentielle zay. Cette action est possible comme il est déjà exposé ci-dessus sous forme d'action de contestation de la nationalité d'Andradjuel par un électeur inscrit auprès de la commission locale de recensement en établissant qu'il n'a pas la nationalité malgache exigée pour être inscrit sur la liste électorale en vertu de l'article 3 de la loi organique 2018-008 du 11 mai 2018. Ce qui permettra de constater sa qualité d'éligible, soit en soulevant qu'il n'a pas la nationalité malgache devant la cour électorale, laquelle doit trancher parce qu'elle a la plénitude de juridiction, comme il est expliqué ci-dessus. Mais tout dépend de la crédibilité de la justice saisie. Eo zany isika dia mametraka ihany koa hoe azo itokisana ve ny fitsarana. Tena mitsara araka ny rariny sy nitsy ve ny fitsarana. Tena hanao ny asa ny araka ny tokony ho izy ve ireo mpitsara. Za moa zany dia miteny anisan'ny nafantaranareo anahy dia resaka hoe ampiaro ny lalàna, ajao ny lalàna, état de droit, lutte contre l'impunité, manana zo ny malagasy, manana andraikitra ny malagasy, manana zo ny vahoaka, manana andraikitra ny fanjakana, misy obligation ateraky ny fitondrana sy ny fananana fahefana ary misy zo anana ny vahoaka. Ny malagasy ao Madagasikara efa tsy manan-jo intsony. Efa navelany, efa tena hoe niabdike amin'izany zony. Izany ny malagasy noho ny ataon'ny mpitondra. Nandritry ny fotoana ny fadimby dia tsy omena zo ny malagasy fa miaina fotsiny eny. Isaky ny 5 taona izy ireo zay vao solicitena zay vao antsoina hoe avy ianareo zaraina t-shirt, zaraina vola, ampandizina ny spectacle mba hifidy indray. Mba mody atao hoe mifidy akory fa tsy tena mifidy. Satria na tena iza na iza no fidinareo dia mbola afaka avadika hoe ihany na ihany ny lany eo. Dikan'izay verso tanteraka isika malagasy. Nahoana isika malagasy no verso satria ny fitsarana faratampony, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay feno mpitsara, izay tokony anapaka ireprésenter an'izany atao hoe pouvoir judiciaire. Maleo tena zany dia tsy maneho n'izay fahaleovantenany izay. Tantaraiko zavatra nareo, zavatra nitranga tamin'ny 2018. Ty zany dia entre parenthèse kely. Tamin'ny 2018 dia tsara fantatrareo fa ny résultat nivoaka tamin'izany dia namoaka résultat ny CENI, résultat provisoire, izay milaza fa Andradjoela no nandresy. Ny zavatra hitanay nefa dia mifamadika amin'izay fa Andriamatoa Ravalomanana no nandresy tao amin'ny QG teo à Bel-Air. Niezaka izahay ny démontrer nanao requête ny tadiny proof rehetrarehetra tao amin'ny CENI ary azonay zany proof rehetrarehetra zany nentina teny amin'ny HCC ary nandritry ny 7 andro nanomboka ny 28 teo amin'ny 10 jours teo nanomboka ny 28 décembre ka hatramin'ny 7 janvier dia nampafantarinay tamin'ny vahoaka malagasy rehetra tao Madagasikara na tamin'ny alalan'ny Hainao Manjery na tamin'ny anaran'ny radio na tamin'ny anaran'ny gazety no
ny zavatra hitanay, ny proof hitanay ary zany dia mbola ho asehoko anareo atoato anareo rehetrarehetra izay miazakazaka ho amin'ny fifidianana io. Nentina teny amin'ny HEC ary tadidiko mihitsy mbola nandefa ny dernière requête izahay milaza hoe mba mangataka izahay ho anareo amin'ny HEC ho verifiena reto bureau de vote misy eo amin'ny 1000 mahery nazahoana Andriamatoa Andry Rajoelina 100%, 85 à 116% de participation ary 100% Rajoelina ny fidianandreo. Satria izahay rehefa mahita ao aminay 7000 bureau de vote reo. Rehefa nojerena ny PV tao aminay dia misy tsy miexista ireo bureau de vote reo. Nentina teny amin'ny HEC zany fa 5 zao ny zavatra nisy. Ireo mpikambana tamin'ny HEC tamin'izany tompoko tsy nandray ny fitorianay. Nandray zareo fa tsy nirara iny le izy. Ary nisy olona tany resaka tamin'ny zareo nandeha niezaka nandresy lahatra azy fa zao no niteneny izahay tompoko dia efa nandray vola tamin'ny Andry Rajoelina ary tsy afaka hivadika intsony. Nandray vola tamin'ny Andry Rajoelina zany ny HEC izay notariany Eric Rakotoarso tamin'ny 2018 ka nahatonga azy ireo tsy nijery akory ny requête izay napetrakay na dia tokony ho nisy verification natao ary zany. Azonareo atsaina ny zavatra nisy. Nanontaniana zareo ohatrinona ny vola niraisinareo dia nisy un certain montant amina miliara no niraisindreo ireo ary natahotra zareo rehefa hivoaka ty dity dia aleo ampisamborina fa nirsoerinay fa izy ny mety tsy anaiky anio satria Andriamatoa Ravalomanana efa nanaiky neutraliser zareo. Tsy haiko nandrahona nanataony ahoana fa ny zavatra nisy dia hoe fa nirsoa no ampisambory ary le 8 janvier hivoaka ny résultat ny HEC dia izany nampisamborina voalohany. 5 za moa zany na any toerana na aty ivelany dia tsy voasambotra foana. Malahelo milaza aminareo fa tsy voasambotra anareo fa hiverina amin'ity hoe juridiction compétente nefa tena hoe manao hoana zany tsy mitsahaka ny rariny sy nitsiny, manao déni de justice. Tsy manana intsony confiance amin'izany juridiction zany tsika malagasy, tsy manana intsony confiance amin'ny fitsarana isika noho n'inona atao verzony malagasy. Zotsika ny mifidy nefa rehefa avadika ohatran'izany ny safiditsika dia le fitsarana natao andidy sy anapaka hijery ny rariny sy nitsiny voavidim-bola dia mieritreritra izy satria izay efa nandray vola dia tsy afaka hivadika amin'izay intsony. Raha milaza ireo mpikambana ny HEC tamin'izany don Eric Rakotoarso tsy tononoko eto iza daholo zareo fa ho tenentsika amin'ny andro manaraka iza daholo mpikambana amin'ny HEC ary avoakatsika ireo izy rehetrarehetra nandray vola tamin'izany izy rehetrarehetra sans exception dia anjaratsika avoaka no mitsara fa hitantsika amin'izao Andriamatoa Eric Rakotoarso dia tena hoe efa tena hoe mivadibadika mihitsy izy ao manenina tongotra matanana mahita ny zavatra misy sy ataon'ireo mpitondra izay napetrany eo amin'ny fitondrana satria ny HEC no nametraka ireo oloreo tsaradrariny teo amin'ny fitondrana. Toizakany ny famakina la crédibilité de la justice compétente. Aussi se fantanina, pourrait-on faire confiance à la juridiction compétente sur le plan indépendance, neutralité, impartialité et intégrité des Fallen? Nul n'ignore le déficit profond et chronique d'éthique juridictionnelle des magistrats, jeunes, moins jeunes et vieux, se rapprochant de la retraite, des juridictions malgaches, juridictions de droit commun ou de la haute cour constitutionnelle. San zavamisio, iti dernier poste kumikasika an'ity ICC ty tena hoe mandeha mitodika amin'ireo malagasy rehetra izay miandrandra ny fitsarana ary mitodika amin'ireo mpitsara rehetra izay miasa ao anatin'ny fitsarana manapotika anareo ary manimba anareo ny ataon'ny mpitsara sasany kanefa ianareo mangina voalazan'ny adage hoe qui ne dit mot consent matoanao tsy miteny dia manaiky matoa tsy miteny. Izay ny dikan'ilay izy manaiky matoa tsy miteny. Fa ahoana moa zany misy mpitsara maheriny 1000 ao Madagasikara
dia ireo mpitsara vitsivitsy izay akaiky fitondrana izay nahazo toerana nahazo plasy ve zany no andeha hanapotika ny credibilité anareo mpitsara rehetra 1000 ireo. Za zany dia tena miantso an'izay hoe fahatongavan-tsaina ny mpitsara zay, les jeunes, les moins jeunes, les vieux se rapprochant de la retraite. Mba tokony hivoaka par la grande porte nareo rehefa akaiky retraite. Ary nareo jeune mbola oela dia volako lava kilalao mbola oela vao vita ny carrière nareo. Ka izany rehetrarehetra izany dia tokony hamperitreritra hoe tsy androany ny andro fa tsy hanoatra ny Eric Rakotoarso io tsika hoe ndraisina aloha ny vola. Avy eo aty aoriana memenina tsakijanona memenina tous les jours que Dieu fait. Za sura fa na amin'ny alina izy tsy matory fa enjehany eritreritra hoe takizay. Fa zao mbola tsy tara zao monsieur Eric Rakotoarso. Mbola tsy tara zao anaovana mea culpa. Raha izao ianao no miteny hoe tena marina fa nisy tsy nety ny fomba nitsaranay na ny taratasy antota taratasy izay natao tamin'ny fifidianana iny na ny valim-pifidianana fa indrindra ity resaka nationalité any Andry Rajoelina ity. Raha izao ianao no miteny, ny vavanao no miteny tena mifona ny vahoaka malagasy fa raha hitanay io dia izay tsy nanaiky ary zao dia miantso ny mpisolo toerana izay mandimby anao. Rakotoarso ihany koa ny anarany, Florent Rakotoarso, mba hamoaka ny didy tokony hivoaka milaza fa constaté fa rehefa nahazo nationalité française vahiny tamin'ny faha 70 taona ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia miatra avy hatrany article 42 ka noho izany tsy mahazo milatsaka intsony izy en vertu ny article 46 foana nul, déclaré nul et non avenu ny firotsahany sy ny filatsahany ary ny fahalaniny. Izay zany no andrasako amin'ny Eric Rakotoarso raha ohatra ka mbola mba manana conscience kely izy, ary za sura fa mbola manana conscience izy matoa izy enjehany eritreritra an'io. Ary za dia tena miteny raha ianao no manao an'izay amin'izao eo na ireo mpikambana amin'ny HCC amin'izao reo tsy mahasamandaro satria ianao no milaza an'ilay izy dia ireo amin'izay manaraka fotsiny tena marina zany. Fa izay tsy te ho tratra farany eto satria ho tratra farany eny ianareo. Ato zany tany sainy zareo amin'ny ICC ao ny momba an'ireo mpitsara amin'ny juridiction de droit commun crédible ve sa tsy crédible. Les chefs de juridiction de première instance et de la cour d'appel Antananarivo sont choisis par Mame Ravatmanga, homme d'affaires louche tout puissant, craint par le président Andry Rajoelina parce qu'il a financé la campagne électorale de 2018 de ce dernier et financera celle de décembre 2023. Andry Rajoelina a refusé plusieurs fois de nommer des magistrats choisis par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, à des postes de chef de cour, malgré les dispositions de l'article 16 qui dit selon lequel les décisions et propositions du Conseil supérieur de la magistrature lient l'autorité de nomination, notamment le président de la République. Mais Andry Rajoelina a refusé de nommer ces magistrats pour se plier à la volonté de Mame Ravatmanga qui déléguite toutes les décisions judiciaires dans les affaires sensibles au grand dossier par l'intermédiaire de sa secrétaire générale du ministère de la Justice. Misy tsy vakiko mikasika ny vie privée madame le secrétaire général fa idirako kely izay. Amin'izao tsika miteny izao tadidinareo ngamba ny talohan'ny resantsika nyity resaka nationalité ity dia nisy ny scandale izay nivoaka mikasika ny fitakiana vola tamin'ny Raisa. Amin'izao zany dia nalainay GSPGS efa very ny vola 2005 nalainay GSPGS efa very ny vola amin'izao zany dia mangatsiatsika mihitsiny ny procureur général n'Antananarivo sy ny secrétaire général ministère en justice rehefa misy ty nationalité ity satria lasa tsy brakeny amin'ny zareo tsony ny projecteur sy ny caméra fa lasa ny Andriamatoa Andry Rajoelina ohatrany hoe sauvé par le gang ihany zareo. Kanefa tsy avelantsika zao dia tsy avelan'ny izay ny atao hoe kopikopin'ny marina eny ihany dia io zany zao fa dia mipoitra eny hoe anisany bras droit ny Mame Ravatmanga amin'ny fitsarana zany secrétaire général ny ministère en justice zany. Ary zao ny vaovao azoko voaray maly hoe tamin'ny Zoma dia nisy fitifirana
tao amin'ny fonjana Tanimora tao dia mody hoe accident le izy fa iraisa tompoko ny saika ho tifiriny zareo tao fa tsy voy izy fa tena efa tonga hatrany amin'ny élimination physique mihitsy ity tantara ity ary olony age satria izy daholo nametraka olona ao amin'io pénitentiaire Tanimora io dia efa saika hoe tsy tany zareo intsony satria namoaka vaovao iny moa raha isa omaly hoe izy no miantoka ireo gadra vehivavy détenu vehivavy marary misy voan'ny tuberculose misy voan'ny sida misy efa ho teraka dia mandeha mangataka fanampiana ao amin'ny raha isa vonjeo zay dia izy manao asa soa ampigadranao dia nivoaka izay resaka izay dia iny amin'izay no nateritra ny retsy fa izany zavatra misy hoe tonga hatrany amin'ny élimination physique le raha dia mody natao hoe accident le fipoaham-basy fa iraha isa no saika voatifitra tao amin'le fonja et en plus nasina caméra anakenina be zao eraky ny tokotany sao dia mbola mandeha micontacte anay aty raha isa na sao dia mbola milalao telefona na sao dia mbola andefa vaovao aty amina aty tsy fantatry zareo hoe zany tsy miresaka amin'olona any am-pony fa misy fomba hafa fahako mandray ny vaovao izay omeny raha isa ary hitantsika eny amin'ny Facebook eny afaka alefany amin'ny Fernancello zany afaka alefany amin'ny vadiny zany afaka alefany amin'ireo olona rehetrarehetra manodidina anazy zany fa tsy raha isa direct no andeha hiresaka amiko hitantsika fa nandeha tamin'ny gazety avy hatrany nandeha tamin'ny télé avy hatrany ny zavatra nytenen'ny raha isa fa dia hoe notifirina mihitsy zany izy rehefa ohatra ka tsy tatsony izay anaovana anazy heureusement moa zany tsy nanina leola satria tsy nanitifitra tao anatin'ny maizina tao koa ngamba ndrety pénitencier reto heureusement dia tsy maty le olona fa zay zany ny zavatra misy no ninona no ity age mbola mandendeha miriaria tsy misy fepetra nandraisana no raisin'ny ministra amin'io tsy afaka soro-ministra koa izy en fait satria ministra dia Andry Rajoelina no nametraka azy ary tsy afaka manala ny olona napetraka Ravatomanga ny ministra apetraka Rajoelina zany zavatra misy tena tsisy crédibilité na ny kely arany ny fitsarana anaovan'zareo anazy toizako ihany au sein de la Cour suprême les deux chefs de la Cour suprême monsieur Benjamin Rakotomandimy procureur général de la Cour suprême io le lazaiko anareo hoe nanao rappel à l'ordre ny mpitsara rehetra tsy ahazo aneo hevitra nanao commentaire na réaction en Facebook et le premier président de la Cour suprême Rana Robertson Rakotonaval, le procureur général de la Cour d'appel Antananarivo Madame Bertine, championne de la corruption et magistrate au sol de Mam Ravatomanga efa de l'autorité publique mihitsy le raha tsy malala zany sans que le CSM, composé pour la plupart de membres corrompus et malléables, ne réagisse. Mais tu sais qu'on a un CSM, on va voter daholo. Iti androany ty zany dia tena hoe ny fitsarana ray manontolo no voteny ahoana ny crédibilité anareo. Andehany amin'ny haute cour constitutionnelle andraitsika zao. Ireto aby ny mpikambana ao amin'ny haute cour constitutionnelle. Tsara marina fa ny haute cour constitutionnelle ihany no manao ny cour électorale amin'izao tsika miteny zao. Le président, monsieur Florent Rakotoarso, ancien ministre de l'Intérieur d'Andry Rajoelina pendant la transition de 2009 à 2014 et son fidèle compagnon, il a été épargné de poursuites pour la chasse de flamants roses. Madame Christiane Rakoutbe, magistrate compétente et honnête, mais qui a perdu son indépendance car épouse du procureur général de la Cour suprême, Benjamin Rakotomandimy, conseil technique du président Andry Rajoelina. Eo zany dia efa misy conflit d'intérêt koa magistraty ao amin'ny haute cour constitutionnelle izy nefa nisy vadiny procureur général de la Cour suprême. Raha ohatra ka tsisy conflit d'intérêt zany dia tsy haiko tsony hoe inona ny anaran'izany. Madame Rondro Lucette Razanadjainy Arson, mariée, ancienne secrétaire générale du gouvernement du Premier ministre Christian Tseï, à qui il accorde constamment des marchés publics des deux dernières dans des procédures frauduleuses.
Zany ny tantarandreo membre ny HCC reo zany. Ça tsy miresaka vie privé fa nareo mamaky anazy eo amin'ny page 17 eo tout ce qui est corruption sy anany resaka fa tsy miresaka hoe ahoana tsara fandehan'le vie privée. Madame Rodziniaina Ranevson, mariée, épouse de Monsieur Dina Ndjemaoul, secrétaire général adjoint à la présidence, qui décide avec Mam Ravatmanga de l'issue de toutes les affaires judiciaires sensibles. Sanulawanatni HCO. Madame Antonia Rakutnian, quota de Mam Ravatmanga et fidèle compagne de son épouse, fidèle compagne de l'épouse de Ravatmanga, et soutien indéfectible de Andratuel. Apikukel ti information ti, Ari Isnu, épouse de Yves Rakutnian, Isaï, secrétaire général Awamni Tourisme, Zay Anovan Mam Ravatmanga, emprise totale zan ministère en tourisme zan. Madame Bakul Ratouf Nelnzaf, femme de prière, quota de Mam Ravatmanga, fialokalofana foana ty fivavahana ty anakonana ny tsy mety. Nefa na mivavaka ara dia tsy mahita ve ny masipana hoe le olona topoinao sy aranao teny io, nazahoanao ny toeranao io, tena mandeha tena contraire amin'ny asan'Andriamanitra tokony hoe mba mieritreritra ihany fa tsy haiko hoe inona zany le ivavahana, mivavaka amin'ny Ravatmanga. Une magistrate sans personnalité obéissant au Dieu et à l'œil, les gens au pouvoir. Ça, c'est une composition en haute cour constitutionnelle. 6 membres sur 9 acquis d'avance et indiscutable à la cause du président Andjenirina Rajoelina ne voteront jamais contre lui à la haute cour constitutionnelle. Espérant que les 3 autres hauts conseillers ne succomberont pas aux sollicitations de forte corruption par les gens du pouvoir, particulièrement de Mam Ravatmanga. De toute façon, pour la HCC, la messe est dite et les carottes sont cuites. Monsieur Honoré Rakutman, un ancien président de la Haute Cour constitutionnelle et 2 fois président du Sénat, ancien membre des Rayamanjen Mizur, qui ont soutenu Andjenirina Rajoelina pendant la transition, un champion chasseur de postes, un caméléon et expert en changement de couleur, un censeur flatteur invétéré au service des puissants du pouvoir, actuellement conseiller technique du président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakutorsou. Lors de son intervention sur TVM, à l'heure de grandes écoutes, le soir du 23 juin 2023, s'il vous plaît, par une interprétation déformante et purement tendancieuse des articles 42 et suivants du Code de nationalité, concluait qu'il faut un décret gouvernemental pour autoriser la perte de nationalité à l'article 42 et que Andjenirina Rajoelina est éligible à la prochaine élection. L'Isania de la Senretu chez CICCRETU, c'est un préjugement de la HCC en la matière. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Isania efawe ochne eftni panultsainani président ni HCC zania nous netini Honoré Rakutman na mampanolotsaina azy fa saingy mahagaga dia zao mpitsara invétéré mpitsara tena hoe nanana carrière na mpitsara izay tonga hatrany amin'ny cour pénal international saingy dia voaroka tany izy voatery nanao poussé à la démission ozy izy ny Wikipédia satria incompétent. Hita trany ivelany tany zany ny incompétence any dia nefa magaga dia mbola tsay any izy mipetraka mba maka retraite fa mbola mandeha teniteny milaza fa mbola mila décret koa io article 42 io. Tsy haiko hoe taiza izy namorona zany fa ny zavatra misy dia ny article 42 dia maleo tena ary raha misy ny didim-pitsarana tokony hivoaka amin'io dia tsy décret fa didim-pitsarana constaté ny application ny article 42. Zany hoe ny tribunal de première instance na ny cour électorale zany no mamoaka didy ny constaté hoe ity olona ity dia hiara-ny article 42 ka very avy hatrany ny sopirenena malagasy rehefa naka sopirenena vahiny izy. Feny zany rehetrarehetra zany dia ozy izy zareo amin'ny GCICC izay hovakiko aminareo
En fin de compte, aucune juridiction n'est crédible à Madagascar pour manque prouvé d'indépendance, de neutralité et d'intégrité des magistrats. Si des magistrats contestent cette affirmation, qu'ils prouvent leur crédibilité. Mitodika any aminareo mpitsara zany raha zao dia hoe raha ohatra nareo ka mandahany zany hoe tsy indépendant ianareo, neutre ianareo, intègre ianareo, dia porofoy amin'ny vahoaka izany. Porofoy fa mbola misy mpitsara indépendant, porofoy fa mbola misy mpitsara neutre, ary porofoy fa mbola misy mpitsara intègre ao. Fa raha tsy manam-porofo an'izay nareo dia mampalahelo fa dia izay zany no hitsarany olona nareo. Nefa za sura fa tsy marina 100% zany. Ireo olona vitsivitsy izay manana toerana no dépendant total, partial total, ary tsy manana crédibilité intsony, fa ireo mpitsara izay mangina amin'ny Korbelet-Chine mbola misy intègre, mbola misy neutre, mbola misy masamijoro fa izay fasahiana izay sisa nondrasana aminareo. En conclusion, les débats juridiques sur la portée de l'article 42 du Code de nationalité malgache sont clos après de longues explications démonstratives, rationnelles, fondées sur l'objectivité, mais le principe est que tout malgache majeur qui a acquis volontairement la nationalité étrangère perd de plein droit la nationalité malgache sans qu'un décret du gouvernement soit nécessaire pour autoriser cette perte déjà acquise en vertu de l'article 43, deuxième partie, qui dit que ne sont pas astreints à demander, à solliciter une autorisation de perdre la nationalité malgache tous les hommes après l'âge où ils sont totalement dégagés des services militaires. Izany dia mamarana ny zavatra tenenin zareo. Ary mbola pino hoe la mise en œuvre de ce principe pour servir et valoir ce que de droit peut cependant requérir l'intervention de la juridiction compétente. C'est sur ce point crucial que le bas blesse, pour cause le manque de crédibilité des magistrats des juridictions compétentes. Ce principe de perte de plein droit de nationalité malgache risque de finir à dessein dans une cacophonie juridique, d'être vidé de son contenu et ne produire aucun effet, sauf si les citoyens épris de justice et de patriotisme font diligence pour que tout candidat à la prochaine élection présidentielle, comme Andry Rajoelina, pour avoir choisi volontairement la nationalité étrangère, ne puisse être éligible. Et au kosa aloha dia tsy itovizako hevitra amin'ny GCICC. Tsy hiandry any amin'ny élection manaraka itsika vao ilaza hoe tsy mahazo milatsaka intsony Rajoelina na izay olona izay tsy manana nationalité malagasy, fa izao isika citoyen crédible, isika tia tandrazana, isika izay mandala ny lalàna sady mandala an'izany zoom-pirenena malagasy zany, izay tsika mandala an'izany zony vahoaka malagasy zany, anana mpitondra malagasy, isika rehetra no miara tsy manaiky, miara mitaky, miara mametraka fa tsy manan-kery ny filatsahany Andry Rajoelina tamin'ny 2018 ka noho izany dia tsy manan-kery ary tsy filohan'ny repoblika intsony izy nanomboka tamin'ny fotoana nahitana fa very tanteraka mahazo-pirenena malagasy azy. Very tanteraka koa zany ny mahafilohan'ny repoblika azy rehefa tsy mahafeno an'izay fepetra ny article 46 zay. Ka aza miravoravo tanana isika, aza mieritreritra hoe isy mirakla eo, aza mieritreritra hoe isika angina fa ifanirisoa hiado antsika, aza mieritreritra hoe isika angina fa hiandry ny rariny eto, fa mila mihetsika tsika, mila miomana, mila mitrotra, mila nandefa pétition zahay ihany envers les pétitions. Raha mahatratra atsika marobe manao ny pétition io dia afaka ampiarahanay amin'ny plainte izay ataonay io à tous les niveaux, na ny any toerana na ny ety ivelany. Raha ohatra ka tonga saina ho antsika nareo izay manana havana mpitsara, nareo izay mpitsara mihaino an'izao zavatra teneniko izao, be dia be ny mpitsara manaraka ny zavatra teneniko.
masahiry ianareo mijoro na tsy sara ministra anareo na tsy sara ny président ny syndicat-nareo ianareo tompoko manana ny maha-olombelona anareo mba raiso ny andraikitra raiso ny adidy ary tokony ijoro mbola miantso any Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarsoa ihany okarenao mba hanao amende honorable amin'ny vahoaka malagasy tamin'ny nanekenareo any osoka bevava nitranga tamin'ny 2018 ka ankehitriny itenenanao publiquement manao mea culpa mikasika ty nationalité ty sy mikasika ny osoka izay nitranga tamin'ny 2018 fa raha manao izany ianao dia mahavitra an'ity fireneny ity izy any aminao ny masony zao tontolo zao monsieur Jean-Éric Rakotoarsoa ary za dia miteny fa hipetraka ao anatin'ny tantara hoe ianao dia nanao amende honorable teo masony vahoaka malagasy raha ataonao zany zavatra izay ny zavatra tiako ny tenenina androany fa te iteny kely fa fietsoana ny olona anao prise de conscience ihany moa zany no ataoko eto ankoatran'ny procédure judiciaire izay ataonay tsy naheno ny teny mihitsy ramatoa izay première dame tamin'ity raharaha ty hitantsika ao anatin'ity taratasy nosoratany GCICCT fa ireo olona izay nitsangana niaro an'Andriamatoa Andry Rajoelina dia olona tsy faseho masoandro na izara tsy nasa na maky apahabe maso ireo voalaza mikasika ny ireo vehivavy ireo dia nefa ireo olona ireo no manodidina ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy mba mieritreritra ve na ray minitra arany ity ramatoa mialy Rajoelina mba hoe sao dia mba manoro voana anay mianakavy ireto olona ireto ary olona tsy credible ohatran'ireo daholo ve no manodidina n'ity vadiny ity sao dia ireo manoro voana manao conseiller du diable ao ka mampatonga azy tsy mbola ho tonga sainy ka za zany dia miantso any ramatoa mialy Rajoelina ianao no itodian'ny vahoaka malagasy everin'ny olona fa mety mbola mba misy conscience kely ihany maninona re raha tenenao ny vadinao idémissionna alohan'ny zavatra rehetra maninona raha tenenao izy raha mba tenenao izy mba okizay any fienonany reto mauvaise langue manodidina anao ireo izay olona tsisy credible daholo ireo be raha atao be dossier be casserole ka mba aleotsika manaja tena mametraha ianao démission dia mijanona antsika amin'ny nationalité française antsika mipiripirina any amin'ny rehetrarehetra fa raha izao ny persiste isina mbola andeha hitondra ny firenena izay tsy anananao droit ny titre io dia mety zavatra hafa no efarany izay ny tiako amaranana ny resantsika androany ity fa manome fotoana antsika rahampitso eny amin'ny cour électorale izay nyresahako teo hoe tsy atokisana mihitsy fa saingy hozy izy aho hoe indraindray ny fanahy masina milatsaka ihany amin'ireny olona ireny na hijodasy ara rehefa avy namadika an'i Jesosy nilatsahan'ny fanahy masina nanao mea culpa dia lasa izy nananto tena mba hampiandry ny sainy daleony izy namony tena satria natsapa tena izy hoe tsy netiny nataony ka za kosa zany dia manantena hoe mbola misy fanahy masina mety hilatsaka ihany amin'ireo HCC ireo ka dia ho tonga eny zany ny mpikambana rehetra amin'ny ADM any Madagasikara izay tratrantso ny avocat ny RMDM sy ny ADM any Madagasikara ary hiaraka amin'izany koa ireo ancien candidat tao anatin'ny collectif des candidats 2018 izay tratrantso ametraka requête Andry Rajoelina izay no atao rapitso izay ara fa dia mametraka ny veloma mandram-piona sy ny fisaorana ho antsika rehetrarehetra hatrany ka dia rapitso indray ny fotoana antsika manaraka mandram-piona ary